Miarahaba antsika rehetra indray amin'izao alin'ny alatsinainy izao. Miarahaba manokana ihany koa ny ministra ny fitsarana vaovao. Tonga soa tompoko. Miarahaba anao tonga soa ao amin'io trano farak'izay sarobidy io. Miarahaba anao tonga soa ao amin'io asa farak'izay sarotra io ihany koa. Manantena anao sy miandrandra anao ho mafy. Tsy ho voahozongozo ny didy izay milatsaka isan'andro avy any ambony maromaro, avy any amin'ilay antsoina hoe mena ambony mena, avy any amin'ilay antsoina hoe super président. Manantena anao anadio anio ministera io zay tena farak'izay ahitana abibina ankehitriny. Manantena anao anadio an'io ministera io mba tsy hitrangatsony ny zavatra no tatatatainy Raisa. Na inona fandraisantsika sy fieritreretantsika any Raisa, ny zavatra rehetra zay navoakany dia miinforme zavatra anankiroa tena saropady de tena saropady. Ny voalohany de hoe izy dia mpanera ao amin'ny fitsarana ao anosy. Mpanera izy dia mandeha mipropose vola ary amin'ireo olona manana olana amin'ny fitsarana dia mipropose an'iny vola iny ary amin'ny manampahefanambony magistrat zany ao amin'ny fitsarana eo nenenelan'izay izy maka ny commissiony. Tokony tsy miexiste zany madame la ministre, tokony tsy miexiste mihitsy zany. Ninona fieritreretantsika ny fomba filazany Raisa, ny fomba famoahany na ireo zay olona namoaka ihany koa anireny zavatra ireny dia scandale no hita tao. Satria fantatra fa i Raisa dia any amponja tsy hoe voaroiroy ny voapanga amin'ny resaka corruption sy extorsion de fonds ny fezay no bazin'ny asa ataony ao amin'io fitsarana io en tant que rabatteuse, en tant que panera, en tant que panelanelana, en tant que intermédiaire. Zay no lazainy lalàna qualificatif hoentiny lalàna amin'ny zavatra ataony Raisa ka ninona zavatra eritreretintsika momba anazy. Io information io dia marina ary miandrandra anao madame la ministre mba anaisitra amafa anadio ny fitsarana mba tsy hitrangatsony zany zavatra zany. Satria tao anatin'izay zavatra nolazainy Raisa dia ny potrandray ny zavatra fandikana lalàna mahery vaika ataon'ilay procureur général de la cour d'appel. Tao anatin'iny enregistrement iny zany de fantatra fa miresaka 5 milliards d'arary vao afaka midébloquer ny dossier any Raisa zao PG zao procureur général. Ny momba ny dossier ny Roly Mercia kosa dia fantatra fa ny procureur général de la cour d'appel no ny antso ny fonja ny teny hoe i Roly Mercia de tsy mivoaka, ny antso ny fonja ny teny hoe izy procureur général de la cour d'appel dia i annulé ny grâce présidentielle nomen'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina mikasika any Roly Mercia. Miandrandranao madame la ministre ijery hoe ohatrany ahoana moa ny dikan'izany hoe procureur général de la cour d'appel dia manamafy sy midéclaré hoe izy de mbola ambony président. Diky zany fa eo anatrehan'ny procureur général de la cour d'appel de tsy misy dikany. Andriamatoa Andry Rajoelina tsy misy dikany ny antsoina hoe filoham-pirenena fa satria izy dia afaka miannulé izay ny décidé ny filoham-pirenena. Manantena anao madame la ministre ijery akaiky ny tena pouvoir réel, ny mission réelle nomena an'izay rehetra mitondra ny titre hoe
procureur général de la cour d'appel a fortiori io ao annosy satria ny tranga vao tsy ela korsay. Ny manatenanao koa madame la ministre hijery akaiky an'izany hoe io même procureur général de la cour d'appel io no ni confirmé en appel ilay 44 mois de prison ferme tam'ilay affaire voalohany hoe manifestation interdite tsy aitsahiviko ihany a fa efa tsy charge atsony a efa ny baboka ilay Félicien tsy charge atsony a na iary a. Bref, ilay procureur général de la cour d'appel no confirmé anio 44 mois d'emprisonnement io na de efa tsisy charge atsony ary tamin'ny volana octobre tamin'ny 2020 zany no nitranka. 12 janvier 2023 izy manao pourvoi en cassation. Hoy ny lalàna malagasy nefa hoe telo andro ihany alohan'ny rendu an'ny justice décision de justice no afaka mamonao pourvoi en cassation. Ny procureur général de la cour d'appel dia nanao pourvoi en cassation amin'ny décision no raisiny izy tenany ihany no nandray an'iny décision iny ny confirmé hoe ny teny hoe namoaka didy hoe confirmé ilay 44 mois tamin'ny octobre 2020 tonga ny 12 janvier 2023 de manao pourvoi en cassation an'iny zavatra nataony iny izy. Au-delà du fait que c'est ridicule, débile et incohérent, tena resaka lalàna raran'ny lalàna zany, tena zavatra mamofady zany satria ny procureur no personnalité voalohany indrindra ao amin'ny firenena tokony hafantatra ny lalàna. Fantatra madame la procureure générale de la cour d'appel tsara zany fa mandika lalàna io ataony io satria zavatra efa nitranga tamin'ny 2020 no anaovany pourvoi en cassation amin'izay tsy afaka mivoaka i Roly Mercia satria hoe ny critère mantsy mba azahoana an'ilay grâce présidentielle de hoe tsisy dossier en cours de nous vouleny dossier en cours le izy quitte à être dans l'illégalité parfaite. Io procureur général de la cour d'appel io ihany no nanao nikofoka à gauche nikofoka à droite mba hitazonana ny Roly Mercia ao amponja tsy voahany de natao vonjy-maika natao aingana de aingana ilay procès pour la plainte de Mame Ravatomanga milaza fa nanao faux témoignage taty PNF i Roly Mercia. Fantatrao ramatoa ministre fa zany PNF zany de juridiction aty ivelany aty a France. Fantatrao zany de tena mazava ho azy logique na de tsy resaka lalàna fotsiny azy fa logiquement izay zava-nitranga taty amin'ny firenena hafa en l'occurrence taty à France en l'occurrence le PNF en France tsy azony fitsarana malagasy tsabajabahana raha izay. Fantatrao madame la ministre fa mbola en cours ilay dossier raha tianao dia omenay anao ny attestation milaza fa en cours ilay dossier efa navoaka publiquement iny fa raha tianao de omenay anao manokana. Fantatrao madame la procureure fa ny fandehan'ny fitsarana tamin'ny talata 7 février teo dia nandritra ny audience ray manontolo dia fantanina tokana no nihodikotana hoe inona zavatra lazainy Roly Mercia taty amin'ny PNF midika mazava zany fa tsisy nizaniza mahafantatra zay lazainy taty donc tsy misy na iza afaka miteny hoe diso na tsy diso ny témoignage napetrany taty. Nivoaka nefa ny didy dia fanagadrana amboniny supplémentaire 30 mois no nitranga no azony Roly Mercia za tsy miresaka an'le amende fa resaboly ny vola fitady tsy any resaka fa ilay resaka hoe 30 mois supplémentaire satria fantatra fa i Roly Mercia dia efa marary efa osy 30 mois zany
fitopolo taona mahery izy zany vao ivoaka ao amin'io fonja io. Ny tanjona de tokana vatapaty efa nolazaiko se efa mbola vericule vatapaty no ivoaka ao amin'io fonja io. Nampinda 30 mois supplémentaire le izy miaraka amin'ny amende 30 mois supplémentaire izay tena motif tena zay no tanjona tsy motif moa zany fa objectif hoe vatapaty no ivoaka ao amin'io fitsarana ao amin'io tsy fitsarana moa fa ilay any amponja io any Tanimora. Zay no tanjony Mahamarivatomanga. Manantena anao madame la ministre ho mafy tsy azo ozongozonina, manantena anao anadio an'io fitsarana io mba tsy ny baiko tsony sy ny vola amina miliara no iresaka fa ny lalàna de ny lalàna irery ihany. La loi, rien que la loi. Izay no serment nataon'ireo manam-pahefana rehetra na juge na procureur na iza izay no serment ny lalàna, rien que la loi, rien que la loi. Sarotra dia sarotra ny toerana misy anao madame la ministre, azonay tsara zany satria ilay super président dia tena mafy dia mafy kanefa dia manantena anao olom-baovao hitondra fijery vaovao, hitondra rà vaovao, hitondra fofinaina vaovao, fofinaina madio fa tsy halainy fetida itsony tony hatramin'izay ao amin'io tranony fitsarana io. Manantena anao koa hijery akaiky an'izany zavatra mamofady zany hoe pièce arotsaka ao amin'ny dossier-ny Rolie Mercia avy any ambony avy any amin'ny présidence no midina ny baiko hoe angalaro certificat médicaux anaky 3 demande de liberté provisoire pour soins anakiroa demande d'évacuation sanitaire ny extrait izay nomen'ny HCDDED io extrait nomen'io organisme io de midika mazava fa dika zavatra anakiroa. Voalohany nivory ry zareo momba any kahany Rolie Mercia. Avy eo dia nandefa lettre de recommandation tany amin'ny ministre ny justice tamin'izany andro zany. Mbola voaingana koa ry zareo no nivory de mbola nandefa an'izany lettre de recommandation izany dika zany de midika koa zany fa izahay dia nampafatarina hoe nivory zareo. Zay ny dikan'le hoe extrait izay narotsaka tao amin'ny dossier ny Rolie Mercia. De nefa niny koa de nangalarina iny mba leoleo ihany satria azo afaka mitodika any amin'ny HCDDED de afaka mamerina an'izany izy fa ny signification an'le hoe certificat médicaux sy évacuation sanitaire sy liberté provisoire pour soins angalarina ny dikan'izany de hoe atao zay tsy voan'ny Rolie Mercia ao amin'io fonja io nefa izy dia satria fantatra izy fa marary de donc angalarina daholo zay profo rehetra milaza fa marary izy amin'izay tsy mivoaka ao na ivoaka ao fa fatony mivoaka ao. Zany ny dikan'izany, zany ny dikany hoe voler les certificats médicaux, les demandes d'évacuation sanitaire et les demandes de liberté provisoire pour soins. Antenena madame la ministre fa olombelona manana anada ianao, manana zokilahy, manana zanakalahy, manana zanaka tout court, afaka miteny sy mirehareha eo anatrehan'ny olona zay farak'izay te akaiky anao hoe ny fitsarana malagasy de iza no miankarne azy de iza no anadio an'ireo
afaka ijery les yeux dans les yeux ny zanakao hoe fanajana lalàna ihany no tena zava-dehibe mba tsy ivarinan'ny firenena any akady. Manantena ihany koa anao madame la ministre ijery akaiky ny efa nilazaiko fa mbola veriko ihany ijery akaiky ny tena pouvoir sy ny mission ny confiena tany amin'ny procureur général de la cour d'appel mba tsy hisiany izao fa mety avetana lalàna zao hoe ny filoham-pirenena manome grâce présidentielle de izy miteny hoe non za iannulé an'izany zany rehetra zany manantena anao ijery hoe zany pourvoi en cassation sady illégal non irrégulier non incohérent tout simplement pour que il y ait une trace d'une démarche en cours pour pouvoir dire ouais si tafiditra tsy mirespecter an'ilay am'les critères de mise en liberté ireo limercia farak'izay fahotana mahafaty zany tompoko. Manantena anao koa ijery ireo olona maro hafa tsy ireo lirery ihany fa ireo olona maro hafa any amin'ny docteur Berija no eritreritro voalohany indrindra izay tsy nanao eloka afa-tsy ny exercice son droit à l'expression. Izy koa raha ny fahazahoako ny resaka dia tsy tafavoaka tao amin'le grâce présidentielle satria hoe voatonontonona hono ny anarany concernant anti pourvoi en cassation ty. Aty ivelany aty amin'ny communauté internationale madame la ministre dia raha vao miresaka fitsarana malagasy dia miredareda ny warning. Izahay anisan'ny mampirehitra ny warning io. C'est un crève-cœur madame la ministre, c'est un réel crève-cœur. Nefany ny zava-mitranga rehetra ao amin'ny annonce io momba ny APP-na mitranga amin'ny dossier-ny Limercia no manosika anay manao izany ka dia manantena anao anadio tanteraka an'io fitsarana io mba ho reharehan'ny vahoaka ray manontolo ny fitsarana malagasy ny justice ray manontolo dia mbola mamerina ihany ny fiarabananao tonga soa eo amin'ny trano farak'izay sarobidy kanefa farak'izay sarotra io dia mbola mamerina ihany koa ny fanantenana hoe ho mafy azony damosina ianao tsy ho voahozongozona an'izay baiko rehetra même si ça vient d'un super président même si ça vient d'un secrétaire général ao andapa ao dia miraratsika malagasy rehetra zay ho lalovan'io rivo-doza Fredy io mba ho tsy ho tratran'ny fahasahiranana mahery vaika dia miraratsika rehetra koa ahita ny fahamarinana sy ny fahasambarana eo amin'izay rehetra atao. Misaotra indrindra tompoko dia manome fotoanantsika rehetra indray amin'ny manaraka. Veloma tompoko.